Eto moa zahay sy député tsika, député Nanosy La Banane, député Vilibe, izay nitarika ny cité ao Anosy dia miaraka manao fanambarana zao zahay mala fa amin'ny 3 ny volana Jona no fotoan-dehibe ahafahantsika mihaino ianareo vahoakan'ny Nosy Be, vahoaka mahafinaritra, vahoaka mahana fo, vahoakan'ny fialan-tsasatra, vahoakan'ny touriste angambany any tiako ambarany fomba tsotsotra ho any zay hieny fotsiny tsy voatery ianao resy lahatra fa i-invitena antsika rehetra ianao mahafantatra hoe ity zavatra mety amin'ny Nosy Be, ino zavatra mamparary atsika Nosy Be, ino zavatra hitatsika blocage ao Nosy Be i-développena Nosy Be. Zay tianay marina koa misy koa nareo izay ratsara zava ho azy fa tsy afaka miseho satria raha vao miseho ianareo tratra ny redressement fiscal hanokana fotoana manokana koa iona aminareo manokana misy koa zavatra tsy hitatsika na Facebook efa tena ilay reny hevitra re tsy hitatsika mizo any amin'ny vaovao, tsy hitatsika amin'ny réseaux sociaux nefa ao an-tanànao misy le zany zavatra zany ilaina koa ahafahantsika manomana programme tsara hanavoatantsika any Madagasikara. I voalohany misaotra président Sitely ho tonga any Nosy Be vonona zahay andrianao areto za dia magnentana atsika vahoaka ny Nosy Be jiaby avy maro atsika ao amin'ny La Banane fa avy ao tsika hitondra hikoragna mikasiky nino problème tsika hiaino atsika izy ary eo misy teny izay ho azotsika fanantenana ho avy ny tanànatsika ke mitongava maro atsika fa ho avy any izy amin'ny 3 juin misaotra.